tsy izy io, tsy mety io. Nafampileka azo ara angatahana lalana amin'ny lehibe any district io dia lavo no maro ny rano foana zany. Tsy misy zavatra mandeha atao anatin'ny district izy tsy hita ao amin'ny birao mihitsy vato misakana ho amin'ny fampandrosoana tanteraka io ka alao fa tsy mila anio izahay fa eto na alefaso amin'ny toerana hafa na aza mena toerana mihitsy fa tsy mety io. Anjaranareo mamakafaka tsara hoe inona ny zavatra ratsy vitan'ny rehetrarehetra fa tsy mila anio izahay ka ty anevon'ny district Anarivo Mamo. Maro be zay efa 5,700 merana anao sonia miaraka amin'ny solombavambahoaka Rola fa tsy ekena ary tsy mety ny ataony io manitsy koa raha panjakana vato misakana ho amin'ny fampandrosoana nefa solotena panjakana eto anivon'ny district. Antaterinay mafy ihany keo ary tena antaterinay mafy fa tena fangatahany fokon'olona ihany keo alefaso ilay fifidianana sefy fokotany alefaso ilay fifidianana sefy fokotany fa le olona mitendrenareo nge sady tsy mipetraka ao anatin'ny fokotany no tsy mahay mamaky teny sy manoratra fa ataotsika hoe piso lelaka avy any dia alatsaka fotsiny ao olona tsy mahay nininina akory mijalo amin'ny fiarahamonina mitaraina amin'ny fiarahamonina fa tena tsisy raha mandeha any anivon'ny fokotany any. Eny fa hatramin'ny bokon'omby tsy mandeha amin'ny zelonina eny fa reny fikarakarana fanamboarana lalana tokony atao amin'ny fokotany reny tsy mandeha amin'ny zelonina eny fa izay fampandrosoana rehetra aza adinitsika fa io fokotany io ane mampiditra ny anaran'ny olona ao anatin'ny lisy-pifidianana dia tsy tafiditra ao ny olona satria mamaky teny sy manoratra raha tsy hainy fa inona ny ataony eo. Ankoatr'izay ihany koa dia aza adinitsika fa io sefy fokotany io dia manana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny tanin'ny olona tsy ho lasa mpangalatra eny anevon'ny fokotany eny ka raha olona mpanao risorisy mpanao kolokolo bankiropy rangaha le vahoaka fa aza atao an'izany resy rangaha le olona alefasonareo io fifidianana sefy fokotany io fa marary aty ambanivohatra io. Izahay mitaky izahay mangataka mba jereonareo amin'izay ny tontolo ambanivohatra 700 ty ambanivohatra nefa ny teti-bola atokanareo aminazy 500 mba rary mive zany ozitika tsy rariny loatra ho avy ny fanapahana teti-bola 2026 dia nefa mangataka izahay androany solotena ny vahoaka izahay solombava-bahoaka izahay mba isin'ny asa mamokatra re mba hafana mampandroso ny tanindrazana leha dia mba alefaso any amin'ny asa mamokatra le vola eny. Laninareo amin'ny zavatra tsisy dika an'le vola sekoly manara-penitra tsy manara-penitra fa vaky ny rindrina kianja manara-penitra somolo gekoly teleferika lasa ohatrany hoe manezy isaky ny wikainy tsy mampity vola fa mantany vola tsy azahoana tompony mba jerevo re zay tena tokony andanina vola volam-bahoaka ane io fa tsy vola mpitondra io fa volam-panjakana io nalaina tamina etra avany amin'ny vahoaka. Raha alainareo any amin'ny mpamatsy vola io ho avery ny vahoaka amin'ny alalan'ny etra ihany ka aza atao somonga re raha raha-pireneny ty aina no vonjena avery tiany fa vidim-polo isan-jaton'ny tanora tsy miasa dia nefa alefanareo any amin'ny tsy mamokatra ny vola miova fa tsy mety ary tsy rarin'izao.
Araki sawitanareo sambu sana kati mansaka tatera kani yar pamretan rasul baba bawok cik sultena bawok amtunda neta yeta bawoka ayitanareo zafa orina stal ma zotik sau atram sufutra izay tokony ostra bawoka izay teto-bola atokony ampandrosoana tanàna adia sakanana efa nanao fangatahana pahendreny izahay efa nandefa taratasy tamin'ny novambra 2024 tsy norarahina tsony valiny izany efa nanao zay rappel tamin'ny desambra tsy norarahina mihitsy izany de rehefa tsy nanao an'izay izy de lasa tsy angazeny sy adinay tonga ty amin'ny 2025 ray tsika de naverina ohatry zany any rehefa nangataka izahay nanao nietika zay vao mikoropaka tamin'ny zoma hoe ho avoaka le izy tsy rariny tsy mety tsony be loatra zavatra tsy mandeha eto amin'ity tany sy ny fireneny ty ny vahoaka mijaly tapaka lava ny jiro tsy mandeha tsony ny fiarina tena sahirana ny olona mitaraina ny olona aty amin'ny arenay koa sy amin'ny route nationale be loatra ny fitakina ataony ATT sy ny contre visite izay mitarika kolokola ka tena mijaly re izahay aoka re mba tena hojerenareo ny lahara-pahamehana aoka re mba tena hojerenareo izany afampandrosoana izany afa tena mijaly ny olona zay tompona andraikitra tsy mahavita ny andraiky ny rangaha alao rangaha vavanety be amin'ny firenena sy mba spotika tanteraka ny tanindrazana de mbola hoendrasantsika foana ve mbola izao foana ve ny ainatsika de mbola jadona sala am'izao ihany ve afitakina ampahamendrehana ho ampahendrena tany démocratique Madagasikara tany républicaine tokony mipetraka tsara izany hoe liberté d'expression zany nafahafahana miteny sy maneho hevitra maninona nefa no andevasana vavabasy sala am'izao izahay andevasana mpitandro filaminana sala am'izao izahay nefa izahay itsofoka ao anatina toerana de aneho hevitra malalaka izahay de zao no hita sao de adinonareo ary fa valopolo isan-jaton'ny olona ne mahantra am'izao e fitopolo isan-jaton'ny tanora ne tsy miasa am'izao e nefapolo isan-jaton'ny zaza ne am'izao tratrany tsy fanjalitsakavo e ny zaza mianatra ny mpolo isan-jatony mialan-daharany eny amin'ireny sekoly secondaire reny hoaiza ny alehan'ny ty fireneny ty hoaizitsika ny volam-panjakana lany any amin'ny zavatra tsy mamokatra tsisa ny famoronana asa raha mijoro izahay mitaky an'izany de sesefana vavabasy sala am'izao ve reraka izahay tovoka izahay leo tanteraka izahay raha izao ny atao tena tsy mety itsony tena tsy mety tsy misy ny démocratie eto Madagasikara fa famoretana mibetsaka eto ka mahatonga mba hampatonga saina ny olombelona rehetra mijoro izahay mitarika mijoro izahay misolotena vahoaka mijoro izahay mitarika vahoaka de manentana anareo mijorokoa ianareo fa tsy faly mampirisika fotsiny na faly miresaka fotsiny fa mila mijoro tsika rehetra
Izany dia tsy mangina isika. Mangina sa tsy mangina? Itolona sa tsy itolona?